fandritany ianao anaty Facebook ao a tonga soto anatin'ny fandarana Star Van aloha Christophe Rabiarimanana tsy diso a Zay indrindra. zay indrindra naraba anao aloha dia tonga dia fiarabana Star Van atao zao ka one Ahoana? Ay, ao ao. Ie, dia faly miaraba ampijery dia faly miaraba anao ihany koa ravako. etsy ravako eny arany iza moa zany ny tena anaranao eny e Christophe Rabiarimanana mbola misy fanampiny kely ve sa hoe ahoana Zay mihitsy le tsy ao an-tsain'ny olona. Ny tena anarako zany dia Rabiarimanana Christophe. Fa ny anarana entiny eo amin'ny sehatry ny zavakanto no Christophe Rabiarimanana. Satria raha Christophe Rabiarimanana no entina ny amin'ny sehatry ny ohatra hoe karakara dossier fotsiny ohatra dia tsy mety zay. Fa le Rabiarimanana Christophe ihany no mety. zay aloha tonga dia tia fantatra anao e firy taona raha tsy madiso efa manambady ve efa mananjanaka aiza no mipetraka Za 4 taona zao. Tamin'ny 10 septambra teo ny tsingeritaona naterahako efa manambady anankiray manambady firy manana zanaka kelakelatra amin'ny firy manambady anankiray teraka anankiroa vavy daholo lahy daholo mianadahy vavy daholo izy reo vavy koko kely ho an'ireo zanako ireo fiononana sy ravinala ay afandre zay anarana ravinala zay vao naheno anarana ny anaranareo artiste zanaka artiste manko a ampiti fantatra foana hoe ho an'izay tsy mahafantatra aloha vao hoe izy ary ty lehilahy ty izy matetika ambadiky ny radio foana nafantarana azy ny feo anentsika le mpiteny hoe etsy raha avako na le miaraka meko ny daka mandrivorivo moa ny tena afantarana anao tonga dia antanika any hoe inona zany ny asanao zany iny any ve ny asanao sa misy asa hafa ny asa hafa aloha misy fa tsy ho teneniko eto ngamba hoe inona le asa hafa ataoko fa sao dia misy mangala tahaka eo mantsy za saikeike mihitsy nefa ny hoe inona ny asanao hafa inona moa zany tena antsoina hoe ny anarany asanao hoe mpanao tantara radio sa hoe inona le asanao aloha zany aloha zay aloha ny alalan'ny be sy maro azy hoe mpilalao tantara amin'ny radio dia misy fotoana ihany koa lalao an'ireny horonan-tsary malagasy ireny film malagasy moa zany monsieur télé zany ay tsy radio fotsiny zany nataonao tsy radio ihany fa milalao horonan-tsary ihany koa ndraindray dia fa iny moa zany rehefa mba mazotozoto dia manao dia rehefa kamokamo dia tsy manao ay fa ina mahatonga le hoe mazoto sy kamo mahatonga le hoe mazoto sy kamo le manao tournazy mantsy tsoatrin'le manao tantara any amin'ny radio manao tantara any amin'ny radio zany somary vetivety kokoa fa le manao tournazy na film tena mitako fotoana lava be dia ohatran'ny any anatin'ny tournazy any misy zavatra be dia be tena manenjika fotoana be fa aoriana kely moa zany tsy maintsy tena ilona amin'izay sarymetsika izay amin'izay moa ina mba tia fantatra kely amin'izay ina parcournao na tonga anao lasa hoe ndehanao tantara amin'ny radio anao ve efa mpanoratra poésie taloha sa mpanao tantara sa hoe ina na tonga le toerana zany lasa hoe ndehanao tantara amin'ny radio le parcours hatramin'izay zany iny moa zany le filalaovana tantara niainga tamin'ny fanoratana tantara za mantsy zany nianatra tany Tomasina tany dia misy radio anankiray izay tao dia misy tantara foana ao amin'ny radio io dia nanoratra tantara zany dia rehefa nanoratra le tantara dia nalefako tany le izy dia rehefa nalefako tany le izy dia nanatrika ny fandraisam-peo an'le tantara rehefa nanatrika tao dia tsy tafavoaka le mpilalao mihitsy zany le rôle principal atao anatin'le izy dia zany nanoro hoe ohatran'izao ny filalaovanao an'le izy ataovy ohatr'izao dia farany ozy le réalisateur hoe manina moa zany raha tonga dia ianao manao an'le izy dia tonga dia zany nanao an'le izy dia rehefa nataoko le izy
de apitsony zany le izy nisiako ny be hoe ary iza le mpilalao tantara ohatran'izao iny fa tsara be ny feo ny ohatr'izao de lasa nilalao tantara zany lalao tantara foana teo de zany hoe tao anatina sehatra parazara zany le izy fa tsy hoe zavatra efa nirinatra amin'izay le izy tsy de tena hoe parazara fa zahako efa tia mihaino tantara foana efa tamin'ny RNM mbola kely de efa mihaino tantara de efa mba faniriko ihany keo le izy zay no natonga hoe ndeha hanoratra tantara satria efa mihaino foana tao an-trano ny ankizy ohatrany tsy de tia mihaino tantara fa za lina be miaraka amin'ny olon-dehibe mihainao de ny olon-dehibe ara moa gaga tamin'izany hoe fa inona mba hitiavanao tantara e nefa za mbola zaza tamin'izany no ve isan'ny mpanao tantara ohatr'izao tamin'ny mbola kely za tsy sipa kely misy vaty kely manao tantara tsara tena nenay tomobila kely ka io koa manko anisan'ny tena hoe afantena ho apetrako hoe anisan'ny hoe mpanao mpilalao tantara ao amin'ny radio manana personnalité be anao no le zavatra tenenao de iny saika antaniko hoe reny tokoa raha ve le mpanoratra ny nanao hoe io teneno ry Christophe sa hoe tena hoe Christophe mihitsy mamorona hoe etsy raha havako le zany tonga de mipetraka tsara be daholo le izy meko midaka mandrivorivo tonga de nao daholo tonga de ohatrany hoe rehefa manao tantara rehefa mihaino tantara gasy de na feno lehilahy reo de ohatrany hoe miandriandry kely foana ny hoe tena leo raha Christophe zao nanao an'ity hafa mihitsy nitondrany azy ohatran'izay no fanontany le izy io aloha sady afaka mitsaingotsaingoka ny afaka misotro asika dona kely any aloha le izy zany ny tantara aloha zany miainga avy any amin'ny mpanoratra de rehefa miainga avy any amin'ny mpanoratra le tantara de misy personnage be be ao de ny réalisateur zany mahafantatra hoe ty zao Christophe no milalao an'ity de mivoaka be ty tantara ty de matetika zany za tsy de tia manao improve loatra fa zay voasoratra ao anatin'ny texte ihany no teneniko eo fa reny zany efa voasoratra ny anatin'le texte zao aky malala anaravako zao fa le famoaka zany manao tantara zao aky ohatra manao tantara fa le izy zany ohatrany hoe efa zay le Christophe Rabearmanana fa tsy Rabearmanana Christophe Rabearmanana ianao zany rehefa miresaka amin'ny vehivavy ataoko hoe vehivavy fa lehilahy zany anao de ohatrany hoe misarisarima ohatran'izany foana etsy aky raha havako ohatrany ahoana zao fahitanao firesaka aminao eo eny le izy efa zay angamba fa any anatin'ny tantara zany somary angolaina kokoa zany hoe ianao moa zany rehefa milalao tantara de omena aina le izy omena aina arak'izay takily le personnage le tantara de tsy maintsy misy angolam-peo ajaina zany ao anatin'le izy misy intonation miakamidina ohatrany mihira ihany rehefa mihira ianao de mpihira rehefa miresaka izy mety hafa amin'ny feoany fa rehefa mihira izy tena hafa mihitsy de ohatr'izay ihany keo le izy hoe rehefa manoloana amin'ny micro ianao ilalao tantara anankiray de avoakanao amin'izay le mahaenao anao hoe ohatr'izao ny fomba ilalaovako an'ity de zao anaovako azy ono ianao ve jereo aro ono ianao ve ke anatina tantara efa nisy hoe za tsy lalao fa tsy mety amiko ty tantara ty ohatrany mbola tsy de nisy aloha zay satria ianao rehefa zay mpilalao zay na ny film io na tantara na ataoko hoe théâtre rehefa hoe io ny rôle anao tsy maintsy lalaovina io tsy maintsy milalao an'io ianao ary tsy maintsy ataonao tafavoaka io ary tsy ataonao hitantaratra ao anatin'le tantara hoe tsy tianao le tantara ny lalaovinao fa mila manome fahafapoan'le mpiaino foana zany ianao hoe tia ny rôle koa de tsy maintsy ataoko zay tafavoahany ty aho ho tafitany amin'ny mpiaino
efa nisy fotoana ve ianao lalao tantara anankiray a dia tsy afa-po ianao le miaraka amin'ny lalao tantara aminao zany de zany haha ratsy be izy zany. Tena efa misy foana zany hoe le mpilalao tantara koa moa zany efa misy hoe reto sy reto sy reto matetika miaraka ohatray fa na dia zany aza miezaka foana hoe ho tafavoaka le tantara miaraka amin'izay ekipa miala amin'ny lalao amin'io. Anisan'ny zavatra anankiray mba tena hoe tian'ny mpanaraka amin'ny fandaharana foana moa ty fanontaniako teo taiza ny fahazazan'ny Christophe arany mba tia fantatra anao bebe kokoa taiza ny fahazazanao mba tantarao kely anay. Ny fahazazako aloha zany ny toerana. Na kilalaonao tamin'izany. Ny toerana aloha nofinofinao. Ny toerana tena nanamarika ny fahazazako dia teny amin'le hoe Andronono be Analamahitsy. Teny zany tena fahazazana dia nandeha moa ny fotoana dia misy fotoana le manao vacances any ambanivohitra tamin'izany mbola 3 volana be ny vacances dia any ambanivohitra any dia tao aorianan'izay indray tany Tamatavy zany ohatran'ny hoe nanombonomboka niditra tamin'ny Tanimorana zany hoe misy vanim-potoana mizara telo teo zany dia avy eo verina teto Antananarivo indray dia ny kilalao moa tamin'izany tamin'ilay fahazazana tamin'izany moa mbola tsy dia misy ny kilalao ohatrany amin'izao fotoana izao fa mamorona kilalao ianao manamboatra an'ireny tomobile kely kapoaka reny izay tamin'izany tena vitanay tsara be ilay izy dia reny dia manao an'ireny le tena tadidiko ireny le tongotrazo izy izay dia tena hitanareo ngamreny reny zany hoe ny karazana kilalao rehetra zany nataonay daholo tamin'izany tena lalao zay tamin'izany sady kilalao madio no natao tamin'izany fa tsy dia misy kilalao maloto ohatran'ilay ankehitriny. Ino zany kilalao maloto hafa kely mihitsy manko izao hoe sady efa tsy dia mihaino radio ny tanora efa sady tsy dia mijery télé ihany koa fa efa Facebook be da be ahoana ny fahitanao ny mpihaino radio amin'izao mbola betsaka tsara ve mbola ao tsara ve ny mpihaino tantara malagasy amin'izao. Tena za tena mahita fa ankehitriny ary ny tanora ny tena liana amin'izany tantara izany satria ny tantara mantsy tsy dia mitovy amin'ny fandaharana hafa ny amin'ny radio fa ny tantara tena natao henoina mihitsy hoe tonga le fotoana iny dia mihainao mihitsy ianao tena mihaino mihitsy dia any anatin'ireny gropy tambazotran-tserasera maro samihafa ireny ary moa dia efa be dia be mihitsy ny gropy miforona hoe gropy am'ty mihaino tantara gropy izao resaka tantara fotsiny no dia zaza mahita hoe tena vomaika ary ilay tanora ankehitriny tena tia mihaino tantara izay ange no somary masosotra kely ankehitriny vao misy tantara tsy mifanaraka amin'ny saindry zareo dia efa zao ilay tantara. Ono izany tena manahirana amin'ny lalaoany anatin'ny tantara radio ninona resaka ohatran'ny hoe tantara fitiavana dia manao bisou ve sa le tantara mampatahotra dia le misy angatra sa le tantara mampalahelo dia mitomany izany tena sarotra amin'ny lalao anazy. Le tantara mampatahotra iny zany no tena hitako hoe manahirana be milalao azy satria tena misy aina be dia be miala hitanao ohatra hoe le matahotra zao dia ino misy zavatra le fasetrizy le tena ohatrany inary zany mandeha ndala tsara n'izany tena matahotra ka dia hitanao amin'izay aty amin'ny lohanao aty lasa ohatrany fanina mihitsy anao milalao alizy eo nefany le texte lava be dia mandreraka be milalao an'iny tantara mampatahotra farafantena farany ty alohan'ny hidirantsika vérité dia mbola misy deuxième partie tsy mifangaro ve ny fomba firesaka ao amin'ny andavanandro sy fomba firesaka ao amin'ny rehefa manao tantara. Za rehefa miresaka amin'ny andavanandro miresaka amin'ny olona tsy miasa sainy za mihitsy fa tonga dia hitanao tonga dia mandeha fotsiny fa rehefa ny amin'ny tantara misy zavatra iangaliana be ao ohatra hoe
manao any ianao miarabana normal ve anao ohatra hoe manao any ianao sisy raha normal manao any ianao fa rehefa ny anaty tantara manao any ianao inona ny vaovao manina marina tokoa kay rehefa le amin'ny radio dia misy mielanelana kely ohatrany hoe etsikely raisiko ny vera ka inle manao ny Christophe andeha isika anao star zany na mielanelana kely ohatran'izany le izy tsy hoe mielanelana kely fa zay le tiako tenenanao hoe ohatry ny mihira ihany io rehefa mihira ianao a dia misy temps rahanao misy teknika be dia be arahana zany dia ohatr'izay koa le manao tantara io zany tsy mety raha ohatra hoe tonga dia taizanao ary ianao anana zany lasa mamaky ianao fa tsy maintsy misy angolako eo aho ohatra hoe any ianao elaela ianao zany vao hita ay ana mahafinaritra ka mahafinaritra dia ohatraohatr'izay tapitra aloha zany ny tapany voalohany ao anatin'ny fandarana star zany fa dia maneno ny kirikany Christophe hiditra vérité isika izao dia hiteny foana hoe ato amin'ny atmosfera misy anay sy Christophe androana nitondrana star vanina ay averiko ato anatiny immeuble atmosfera misy anay androany miaraka amin'ny Christophe Kabearmanana mpanao tantara gasy zay dia tsisy vina amintsika e tarea mety hoe ve fa le feo vao miteny tonga dia etsy raha avako ataontsika ary zany vérité asa lefa matsiro be le pomfrity ary fa kafizo ary zao le vérité ametraka aminao fanontaniana 10 manodidina amin'ny sensio dia valianao amin'ny eny sady tsy fotsiny aloha dia avy eo ianao vao afaka manazava raikitra ary tonga dia valiana fa tsy mieritreritra be tsy mahazo mieritreritra manja lasa mamorona raikitra tairo ary efa nisy mifosa ve ianao fa tsy fantatry le olona enoka le olona fisany tsy voatery ratsy olona tsara fa miresaka fotsiny dia fa mety eny efa nisy taona ve ianao niady tamin'ny vadinao dia le scénario tamin'ny tantara ny naverinao tena foanafoana manana eritreritra ny hampaniry volo ve ianao le mampaniry aloha ohatrany tsy possible efa possible zao véro zay mpiara-miasa aminay ihany moa izy io hainy tsara mihitsy mampaniry an'io zany ve ary nde hiazakazaka be hoany efa nazaka sipa ve ianao amin'le hoe etsy raha avako tsy ay moa oary fa tsy tenenina efa nisy fotoana ve ianao sevitra tanaty piscine dia rehefa miantso vonjeo dia le ohatry ny anaty tantara ireny za aloha tsy mahay milomano eny ka zay masevitra anaty piscine azy aza miditra lalina raha tsy mahay milomano fa sao maka andrano valiny tsia eny zay lefako aloha le manazava kely hoe dia ahoana ny réaction anao tamin'le hoe miresaka anao le olona nefa tsy fantany hoe ianao le olona me fotsiny me fotsiny hoe tonga dia tsoroko moa zany le resaka ry zareo tamin'izay ndraindray moa ny tena mba mandeha bus ihany dia tany anaty bus dia mandeha ny tantara dia misy izy le vehivavy anaty zay indray le tsara feo be zay ty hoe tsika anankara fa tsy arakaraka zany ary tia nitarehan zany hitan'ity dia za me fotsiny hoe taiko ty reto dia saika nanontaniako tamin'izay ohatry ny ahoana ka fieritreretana amin'azy zany fa mahafinaritra le izy moa zany tena rehefa nanao zavatra ho an'ny besony maro dia ataon'ny besony maro resaka dia tsy akanalagy arakarak'izay zay aloha dia marina sady paoziny Christian ohatra mipaozin'olona tsy mora tezitra mora tezitra ihany andraindray rehefa misy zavatra matezitra be dia mbola ohatrandreny amin'ny film reny amin'ny scénario amin'ny tantara ataonao reny ve zavatra tezitra ao sa hoe ao misy
tena ao anatiny mihitsy satria le ao anatin'ny tantara nge tena le fihetseham-ponao mihitsy no avoaka dia lasa ety amin'ny fiainana andavanandro zany rehefa ao anatin'le tezitra matetika. Fantaniko farany amin'ny mahavehivavy an'andry eny antaniko an'ity hoe tsy tsapa tsy ohatrany hoe hoan'le vadinao le miady aminao dia le scénario ny tantara lalaovinao no avalinao anazy. Tsy ohatry mieritreritra ve izy indraindray hoe cinématy ataon'ny Christophe ty fa tsy sincérité tsy no zany tena ohatrany hoe tsy fahatsorana. Tsy mieritreritra an'izay izy fa le discussion eo zany no no samy mahalaga ny tsirairay. Hoe eny ary tapitra aloha zany vérité ho any androany dia tiako foana le izy ho tohitohizana io fa izay ny lalàna lizy hoe dimy manodidina sena manodidina io mbola hiaraka amin'ny Christophe tsika azo asinako dia mbola hiaraka amin'ny Christophe foana tsika partie 2 fa ataontsika eny anaty vanina izay moa masitary vanina anazy any indraindray tsy anaty vanina fa panina ny vanina indraindray dia tena tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy fa miaraka amin'ny Christophe mbola ao anaty vanina fa ny toerana misy atsika aloha androany dia atao amin'ny atmosphère 4e étage immeuble atmosphère ihany moa zany misy anazy na azo toerana tsara tarehy kely feno biara sady mahafinaritra be le atmosphère tena atmosphère mihitsy ny atmosphère dia andao aloha tsika anaraka action dia anaraka partie 2 andao indray. Manantena fa samy hitazona an'izany fitiavantsika izany ao am-potsika avintsika zaza mandra-pahafaty no hitiavako andry fa maninona nefa indray no mangano any foana Ampanaovitsika ampandroatantsika tantara izy dia miaraka amin'ny lalao zahay ndao ary miaraka amin'ny etsirahavako sy takamadrivorefo. Maninona? Zao ny action miaraka amin'ny Christophe androany saiko manoloatra tantara ianao tantara fohy kely dia miaraka lalaovitsika sy ianao lizy fa ao anatin'le tantara tsy maintsy misy hoe etsirahavako dia tsy maintsy misy hoe takamadrivorivo. Ahoana re zany Za misy ray tsy maintsy misy hoe raha havaka ao anatiny dia misy takamadrivorivo. Atao iza zany Zay tianao tena zay filinanao atao eo na za zany le tena vao mianatra iza ny atao anaranao zay tianao mba tiako fantatra mihitsy hoe raha anaty tantara zany dia iza tokony anarako. Zay angamba Ao fohifohy kely raikitra fohifohy mihitsy moko raikitra ary zany
vakio aloha sao dia tsy hainao mamaky an'ilay soratra Vero. matetika ma tsy foana natoko anarana Christophe aza dia masika mora havako. Fa masika hoana e. Dia efa tsy mety aminao ny tambatambazana dia. mety ve Mety. Fa aloha alaiko sary dia alaiko sary dia amin'izay a. Zay top a lasa. Raikitra amin'izay raha ny tantara. raikitra Fa taiza ianao vao zao vao mitrinitrano. aza dia masika mora havako a Kaloha. Kaloha. Fa taiza ianao zao vao mitrinitrano e. aza dia masika mora havako a Fa masika hono e. rehefa tsy mety aminao ny tambatambazana dia omeko ny daka mandrivorivo eo anao a Dia tena mahafinaritra foana. Tena ohatry ny hanapa-kevitry ny anao tantara ary Christophe fa ahoana ny fika. ahoana ny fika be dia be mihitsy no mahatonga mipety amiko indraindray Christophe za mba hilalao tantara za tia hilalao tantara ahoana kay fomba fidirana milalao tantara ahoana kay izao fa le izy aloha misy ianao aloha manontany ny tenanao hoe manana talenta amin'ny filalao Manana talenta ve sasa tsy manana? raha tsy tena Tsy manana. raha tsy tena hita mihitsy hoe io misy texte page anankiray a lalovinao dia eo vao hita hoe tokony hana talenta ty olona ity ka tsara trandrahana na hoe tena tsy izy mihitsy zany Mazava. Ok. Sotra betsaka andalo antsika hanao any partie 2 arany a dia atsika eo ny toy ndao. Tonga tao anatin'ny tapany faharoa indray a mbola miaraka amin'ny Christophe Rabearmana indray a. Zaho moa zany vao tournage dia tonga dia mipartage sary tao amin'ny Facebook dia efa hain'olona daholo a fomba fiteninao. Etsy raha havako daka mandrivorivo. Etsy isika arany a ifampiresaka tao anatin'ny fandaharana Star Vanina. eny raha havako fa dia raikitra indray zany Raikitra re. Hoapetraka raha fantaina voalohany a. miainanao ary Iza daholo ke no mpanoratra tantara tantara efa nolalaovinao zany hoe mba tiako fantatra zany ireo olona ao ambadiky le mpanoratra zany e le mpanoratra. le mpanoratra moa zany tena be dia be raha izay tantara efa lalaovin'izay tena Fa be iza dia raha be. tianao indrindra. Zaho koa tsy midika dia tsy voatonona dia tsy tiana fa iza nanamarika anao ary ataontsika hoe izay ngamba mety indrindra n'iza nanamarika anao indrindra hoe anisan'ny tena hoe mahafinaritra anao milalao any tantara dia inona ny antony amin'izay ngamba. le izy a izay mantsy mpilalao dia tonga dia any amin'le filalaovana foana vao tonga eo am-pelantanana le texte dia ahoana ny lalaovana an'ity ahoana ny lalaovana an'ity fa le mpanoratra zany a ohatry ny Adino. tsy dia mandala ao an-tsaina loatra hoe misy foana anatin'ny any manko misy foana hoe ty no mpilalao ty no mpanoratra ty no réalisateur ty zao dia mba tia fantatra mihitsy sady le tantara mandalo ao ambany maso zany a be dia be ohatra hoe amin'ity herinandro ity hafa dia hafa indray dia hafa indray dia hafa Lazana ireo mpanoratra tantara dia atezitra satria adino Christophe Rabearmana na hoe iza ny mpanoratra mahafinaritra anazy. Aza tezitezim-pony zany Tsisy zany ka miteny izy. tsy kamo fa mieriseritra hoe
inona tokoa moa zany tantara mpanoratra inona ary zao ary inona ny tantara tena hoe nafinaritra anao ny lalao anazy tantara tena nafinaritra aloha ny lalao azy a dia le tantara ny soratako izay ihany hoe faty natao mariazy faty natao mariazy Faty natao mba mariazy. fiteny fohifohy hoe inona ny tantaran'izany tantara izany le izy moa enona mihitsy ny tena mahafinaritra aminy fa izy io tantara nampifankatia izy aloha fa misy zavatra be dia be tao anatiny dia ohatrany hoe namono tena le vehivavy tany amin'ny farany satria nosoparan'ny olona ilay olo tiany dia ohatrany hoe nanaraka an'izay koa izy dia nametraka taratasy izy hoe satria tsy tanteraka ny fanirianay teto ambonin'ny tany a dia mba mangataka ataovy mariazy no fomangatsika anay ohatraohatr' izay zany le izy fa misy zavatra be dia be tantara mampalahelo zany le sa tantara mampatao tantara mampalahelo le izy fa mampitaintaina ihany koa nefa ny eny atsefatsefany eny ka dia izy indray alany a no mpilalao tantara vehivavy a nafinaritra anao indrindra niaraka resaka tantara-pitiavana indray zany resaka eo a nafinaritra anao indrindra niaraka ny lalao niaraka taminazy tena nafinaritra aloha hoe mpilalao tantara vehivavy dia nanja kokoa kely ho any nanja sy aromampiolona za manko sady miezaka mafantatra ihany hoe izava mpilalao tantara malagasy no tena marina be dia be izy ireo fa tsy aro voatanisa fa tena betsaka izy ireo sady efa mahay daholo moa anatin'izany kopatanana daholo andro mpitantara gasy a matetika rehefa mandeha anaty bus a dia any no tena mihaino tantara ianao dia mahasosotra be le mialy ianao fa eo amin'ilay tena tianao eny toy ano mialy ianao indrindray mampitehijanao anaty bus a dia mihaino tantara mampatahotra amin'ny alina koa tena mampatahotra tena mampatahotra mahainareo e mahainareo misaotra ono a akoatran'ny fanaovana tantara kay a inona koa ny zavatra hoe mbola tianao tanterahana amin'izao sa tanteraka ianao moa zany sady milalao a manoratra dia inona koa za aloha mbola tsy nandrindry eny efa nandrindra tantara ihany fa tsy dia tena mbola mipetraka eo amin'izay fandrindrana tantara zay satria ireo mantsy asa tena samy hafa daholo hoe filalaovana fanoratana ny fandrindrana ary io fandrindrana tantara io zany no tena sarotra indrindra satria miala avy aly le tantara le mpanoratra dia tsy maintsy vakina aloha dia mijery an'izay tsy mitombona ao anatiny ao anao satria reny tantara soratan'ny mpanoratra iny zany tena mbola misy ny zavatra tsy mitombona indraindray dia tsy maintsy jerenao le mpanatotosa zany a mila tena mahay tsara hoe mitombona ve zany tantara zany inona ny tsy mety tokony ho ahitsy iza ny tokony hilalao an'ity tantara ity inona ny feokira tokony hiaraka amin'izany ty tantara ty ve be dia be io asa fandrindrana io zany tena sarotra indrindra izy eo ianao koa ohatrany efa eny koa efa nilalao film e efa nilalao foana tiako tena hoe film amin'seho télé ie efa nisy tany amin'ny télé solazany hoe télé vahiny ve reny sa hoe inona tany amin'ireny canal reny zany efa nilalao sarymetsika mitohy le mitohy reny moa zany le izy dia zany tianao kokoa radio sa le sarymetsika tena samy tiako aloha le izy e satria ireo zany mitovy fa tsy sahala za niainga tany amin'ny hoe filalaovana tantara nilalao teatra dia niditra teo amin'izay sehatra ny sarymetsika izay ary reo zany tokony ho voafehy daholy tokony ho voafehy daholy zany ao anatin'izay satria mifampiankina daholo le izy fa amin'izao moa zany a misy hoe tonga dia lasa mpilalao sarymetsika ho azy fotsiny eo tsy nandalo an'le antanatohatra tokony ho lalovana nefany a misy zavatra mifandray daholo izy hoe tokony mahay milalao tantara ianao mahay milalao teatra mahay milalao film ihany koa mazava fantahina kely tsotsotra arany izay fipetraka eto anaty tavanina inona ny zavatra hoe sakana mety hoe nilalovanao tao anatin'izay
filalaovanao film zay efa toto ve ny tanjona inona koa ny zavatra mahafinaritra indrindra atao anatin'izay filalaovana film zay aloha hatreto? Ny sakana aloha eo amin'le film zany raha eto Madagasikara tena mbola be dia be mihitsy satria izany fanatotosana horonan-tsara ny ankiray izany tena sarotra dia sarotra be mihitsy, tena mitaky zavatra be dia be le izy, dia eo aloha ny sakana zay no ohatrany hoe somary makivikivy kely mipijery indraindray satria efa zatra mahita an'le horonan-tsara vahiny izy dia mijery an'le malagasy dia tena ohatrany hoe mbola maivana be izy zany, nefany efa tena sarotra vao mahavita an'ireny horonan-tsary hoe amidina mandeha amin'ny fahitalavitra ireny. Ny vazaha mantsy izy efa sady manam-bola izy, manana fitaovana no zay tiany tanterahanao vao tanterany avokoa, ohatra le scénario hoe misy olona manidina ao anatin'le izy dia vitan'izay. Fa ny antsika ny scénario atao sarometsika malagasy zany mbola fidividiny hoe tiany azo réalisena, tia kosa tsara ty tantara ty fa tsy vita io fa adaboy ihany, dia zay zany ny sakany zay. Tsy any amin'le sarometsika zany ianao tsy afaka manatanteraka an'izay tena nofonofonao raha tsy hoe tonga any Hollywood marina. Fa ina amin'izay le zavatra hoe nafinaritra anao indray tao anatin'izay filalaovana tantara zay? Ny tantara tao anaty filalaovana tantara, film izy daholy. Le izy aloha amin'ny akapobeany mahafinaritra, tsy mijery an'le olana zany ianao fa le fahombiazana kely ao anatin'le izy no jerena, dia zay vita eo zany ifaliana foana hoe io ny vita dia mahafinaritra fa vita io dia ninona kiana any ambadika any dia ozy aho hoe amin'ireny olona ireny hoe nareo anie miteny foana fa tsy fantatrareo hoe sarotra be mbola manatanteraka an'le izy nefa zay fahasarotan'izay tsy atao sakana, tsy hanao fa manao foana ianao dia marina zany. Tena ekena. Ianao ve tezitra rehefa mahita le sarinao miparitaka be dia be raiky amin'ny Facebook re? Misy ny tena natezitra indrindra zao dia nisy an'le tsy haiko manam-pahefana ny ady tsy fantatro iny dia ry zalahy miady dia ny sariko no ataondry zalahy eo dia ny teny ampiarahandry zalahy azy dia hoe atarana ny an'i Kristofy nampiariny zalahy reto nidaka mandrivorivo dia miparitaka le sary dia ohatrany eny fa rehefa mahita moa ianao dia zay foana zany le izy ianao rehefa manao zavatra ho an'ny be sy ny maro dia mila mahazaka ny zavatra ataon'ny be sy ny maro ianao satria ianao no teanao eo dia ny olona moa tsy mitovy daholo. Aiza inavy zany zao ny tantaran'i Kristofy amin'izao mandeha eraky ny radio? Tao ao zao tsy dia nanoratra tantara loatra fa teo amin'le filalaovana foana, fa ohatrany tsy dia nanam-potoana firy zany efa somary taona maromaro kely zay fa iverina hanoratra tantara foana amin'izay zao fa efa mampanantena ny mpiaino. Fa ianao zany zao aloha mbola tsy hainao any amin'ny radio hafa any amin'izao tsika miteny zao? Raha eo amin'ny asa soratra zany hoe soratra tantara zany efa ela mihitsy aloha no nijanona kely fa eo amin'ny filalaovana zany no. Aiza zao ny ahenonanao amin'izao ny ahenona ny feo anao? Ny ahenona ny feoako zao tsy maninona azo tonona ny ny Cool FM, SM radio, dia misy ihany koa tsy indraindray any amin'ny radio Rahavavy sasany any. Za aloha dia anisan'le manentana foana tsinona hoe mahafinaritra foana efa miezaka daholo mihitsy ny malagasy rehetrarehetra any amin'ny hainao manjery any radio dia mba mino tantara malagasy, mba mijereva fandarana malagasy efa samy miezaka tao zany indray anisan'ny tsisy sarotany hoe miendra do ary amin'ny Cool FM, SM radio dia mino tantara malagasy fa mahafinaritra be. Tena hoay mahafinaritra makasitraka be dia be ianao ny vahiny tantara fandarana Star FM tena feno be ny fonay fa tena nafinaritra nandray ianao zany dia tena misaotra anareo mihitsy ny nanasa tamin'ny fandarana
tahaka itony satria matetika zany dia mipihira foana no voasa amin'itony fandaharana itony kanefa tsy mipihira ihany akory no atao hoe mpanakanto fa be dia be ny karazana mpanakanto na ny mpanao hosodoko na ny mpandihy na be dia be ny mpilalao tantara mpanakanto daholo reny rehetrarehetra reny misy ara moa za efa nametraka mihitsy taloha hoe rehefa mijery ny fandarana dia malagasy a dia tsy mahalala zavakanto afa tsy ny hira fa isaorana be dia be anareo a natsiaro an'izany hoe mpilalao tantara ihany koa tokony hoasaina eto amin'ity fandarana ity mbola betsaka ihany koa ireo mpilalao tantara tokony hiakatra amin'ny sehatra ohatrany tony any daholo ry zalahy kokoa anareo ry zalahy sy ry zavavy a mino fa misy ny fotoana mbola hikarany zareo elo dia satria tsy zarery ihany koa mpilalao tantara tsy hainao rery aloha mpilalao tantara fa hainao rery aloha hitanay mandehandeha anaty Facebook a dia natsonainao satria anisany koa ne ilaina le ohatreny a mba mampafantatra an'izay tsy mahafantatra hoe mba mampafantatra izay tsy mahafantatra hoe ay mbola misy ny tantara malagasy satria matetika zay efa mihaino ihany no mihaino a fa ny atao tsy na manentana ireo izay tsy mihaino hihaino fa mahafinaritra ny tantara malagasy tena mampahazo tsirony be mihitsy indrindra fa tantara mampatahotra fa tena tsapanao mihitsy ny tahotra ao anatiny dia zay efa mankasitraka be dia be Christophe dia mankasitraka be dia be amin'ny verovero ihany koa nanao ny volo ny Christophe manaraka natao volo dia mankasitraka be dia be Sofifi Napekanjo tena isaoranay be dia be ihany koa nampetrano anay ny atmosphère Paralonge Riata Menery izany hoe misy lalana avy Riata Mena ambony misy lalana sens unique iny mitsofoka lalana ESK dia eo misy immeuble ngeza be tonga dia atmo dia 4e étage immeuble atmosphère ao misy nandehananay ambakandry Christophe androany sady matsiro be daholo le sakafo nohanina tao tena matsiro be ny sakafo mba mandalova ao fa tsara fanahy be le tomponao sady tsara tarehy kely kofatana madame Gaëlle mahafinaritra be mihitsy amin'ilay toerana misy biara tena ambiance be mahafinaritra dia izay aloha zany ny fandarana sy tarivana androany rehefa izay manontany foana hoe izy iandry tsisy loko mihitsy izy mbola eto amin'ny plasin'ny andry sa eto seko aiza moa izy mipetraka rehefa ohatr'izao za eto dia iandry eto fa izy fotsiny mbola misy zavatra manahirana kely anazy ho avy eo izy tsy hoe lasa aiza akory izy fa mbola sahirana kely izy dia ho avy eo foana izy fa tsy hoe lasa aiza ihany fa eo ihany izy amanaraka zay bye bye